Maro ny firenena vahiny sy ny orinasa tsy miankina no naneho ny fahavononany iara-iasa amin'ny zandarmarim-pirenena eto Madagasikara toa ny firenena Rosiana sy ny banky BFVSG dia nihaona tamin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena ny solotenan'ny firenena Rosiana teo ihany koa ny tale jeneralin'ity banky ity samy naneho ny fanamafisana ny fiara-miasa misy eo amin'ny rotonta moa zany ny fihaonana rehetra. Tonga nanatanteraka fitsidiana ara-panajana ny jeneraly Randriamaval Sougirard, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena tao amin'ny birao fiasany tetsy amin'ny toby jeneraly Ramarla Petongolo, ny filoha jeneraly ny BFVSG Andriamatoa Bruno Massé, ny maraina teo Taurine Zaikous Andriamatoa André Tchirkov, mpanolontsaina voalohany masivon'ny Rosia eto Madagasikara no noraisy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena. Samy nanamafy ny fiara-miasa eo amin'ny zandarmarim-pirenena ireto vahiny rotonta ireto izay efa nisy hatry ela eo amin'ny lafiny fiofanana, fampitaovana sy ny hafa. Ho an'ity filoha jeneraly ny BFVSG ity dia izy ny fidinana ifotony any amin'ireo sekolin'ny zandarmarim-pirenena anome fanofanana ireo mpampianatra mikasika ny sécurité sy délit financier ary ny raharaha manodidina ny resaka vola. Ho an'ity mpanolontsaina ny masivon'ny Rosia eto Madagasikara ity kosa dia ny fanamafisana ny fifandraisan'ny firenena rotonta ara-tafika amin'ny lafiny fampitaovana sy ny fampiofanana no nodiniana tamin'izany. Nanamafy ity vahiny ity fa hitondra ny etaetan'ny zandarmaria malagasy eo anivon'ny fanjakana Rosiana mba hijerena izay fomba mety anatanterahana izany.